Falomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 20 volana Desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo ho aminao izay manaraka izao fandaharan'izao fifaliana ho anay hatrany ny mizara ny ten'Andriamanitra eto. Ny rina dia tombo fitahiana, tombo finoana isika ka ny andro sisa izay mbola iainantsika dia hitombo amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ary koa mba ahazoantsika antoka fa mahazo ny fiainana mandrakizay isika. Aloha indrindrantsika ny amin'ny mofinaina an'io ary dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara izan-danitra mbola mpisaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny fitantanana ho anay. Tompo, mamelà ny elokarima mandrafo aminay fa tsy tomombana avokoa izay rehetra atao na dia miezaka aza ary mangataka ny indrafonao mba hamela ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra. Indray ny teninao izay amin'ity maraina ity. Tongava ary avia isa-tokantrano tsirairay avy. Anenika ny toerana misy anay. Anamasina anay ihany koa satria andray ny fahamasinana avy amin'ny teninao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanjaka araky ny marina. Nalaina amin'ny Salamo 3:120 manao hoe Jehova efa nampitoetra ny seza fiandrianana any an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Amen. Raha nanambara tamin'i Kristy Satana fa efa nomena azy izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny ka izay tiana no omeny azy dia ny marina tapany ihany nambarany ary nataony izany ho ety mamitaka. Rehefa namadika Adama ka nametraka ny fahefany mahampanjaka azy teo am-pelantanany Satana dia mbola i Kristy ihany no mpanjaka araka ny marina. Toy izany no lazan'ny tompo tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe ny avo indrindra hozy izy no nanapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Tsy afaka hampiasa ny fahefana no sandohan'ny Satana raha tsy avelan'Andriamanitra anao an'izany. Rehefa nanolotra ny fanjakana sy ny voninahitra izao tontolo izao an'i Kristy Satana, ny fikasany dia ny taona azy handà ny mahatompony izao tontolo izao azy. Ka eo ambany fanapahany vao afaka hanjaka, fanapahana mitovy amin'izany no nantenainy Jiosy. Ilay efa nikony tany an-danitra no nanolotra ny fanjakan'ity izao tontolo izao ity tamin'i Kristy indray mba ho takalo ny fiankohofany amin'ireo foto-kevitry ny ratsy. Nefa tsy voataonany ratsy Jesosy, tonga hanangana fanjakam-pahamarinana izy ka tsy nialany izany fikasana izany. Io fakapanahy io kosa no entin'ny Satana hanatonana ny olona ary eto dia mahomby kokoa noho tamin'i Kristy izy. Mibaiko azy Kristy hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana aloha, manantona azy kosa avy eo nefa i Satana ary mibitsaka aminy manao hoe ninona marina mikasika ny fiainana mandrakizay mba hombiazana mba hahatonga antsika ahomby eto amin'ity izao tontolo ity dia tsy maintsy manompo ahy ianao izy izy. Eo am-pelatalako ny fahasambaranao izy izy azoko atao ny manome anao harena, fahafinaretana, voninahitra, fahasambarana. Dia arao izy izy ny torohevitra aza mety ho voatarika foana amin'izay toetra mahatokana fandavan-tena miaingitsaingitra foana izany isika. Anokatra lalana eo anoloanao izy dia apresihany mandrakariva isika olombelona ho amin'ny ratsy. Dia toy izany na voafitaka ny vahoaka marobe tahaka ny namitahany any Adamasiva, manaiky ny hivelona hanompo ny tenany izy dia afa-po Satana avy eo. Taominy amin'ny fanantenana fanapahana araka izao tontolo izao izy ary amin'izay dia azo ny fanapahana ny fanahy nefa izay tsy anjara ny manolotra azy na atolony ka vetivety dia alaina ankeriny aminy. Hitantsika izany amin'ny fiainantsika ankehitriny betsaka no liana sy mitady voninahitra, mitady harena ary any amin'ny Satana no andehanany satria Satana dia misokatra ny amin'ny fanjika rehetra mba azahoantsika harena, fiadanana, fahazahoam-pahefana, trano sy fahefana ary maro ny roboka ao anatin'izany famitahan'izany. Tsy fantatry ny maro anefa fa ny fanahy ihany koa
dia ananany fanapahana rehefa manolotra ny mombanao rehetra ho azy ianao. Aoka tsy voafitaka fa ilay mpanjaka marina tokoa dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra zao, izy ny namorona ka na manahoana mety ho fangalarana ataon'ny ratsy eto dia tsarovy fa Andriamanitra rery ihany no tompon'ny teny farany. Mangatà fahendrena aminy, mangatà fahaizana aminy, fa omenanao maimaim-poana izany. Kanefa kosa izy dia manao hoe fankatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana ozy izy, dia hanampy anareo tokoa izany. Izany teny izany indray no hoentsika hanokafana an'izao tontolo andro izao mba homban'ny fitantanan'Andriamanitra sy fitarihany hatrany ny fiainantsika. Iara hivavaka ary isika. Andriamanitra tsara izay an-danitra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao mandrakariva izay mampiseho ny fahamarinanao ary koa mampibaribary eo aminay ny fandrik'ilay ratsy. Izay kosa tafio ny herinao sy ny fanahinao masina mba tsy voafitaka amin'ireny famitahana maro ireny, indrindra mifototra ny amin'izao fiainana izao, fa takatra ny tianao ambary ary hitombo finoana aminao mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen.